Faritra Anosy, faritany Toliara, distriktan'ny Tolagnaro no misy an'i Bevoay. Bevoay izay toerana everin'ny fanjakana fa amindrana ireo mponina etsy Ambotrimanjaka sy ny toerana izay voakasiky ny tetikasa satana masoandro. Isan'ny nahatonga ny hetsika izay nataon'ireo mponina teny Ambotrimanjaka ny fampafantarana io famindran-toerana io eny amin'ity toerana ity, nandritra ny fandarana manokana tao amin'ny Haino Manjery mpanjakana. Ary izay mbola tsy manaiky indray dia nitiny anazy sosokevitra ataoko aminy. Raha manana tanimbary ianao zany hoe 1 hectare dia andao fa mena, satria volovaky no resahana, dia atao avy 10 eny, andao fa meko 5 hectare any Bevoay. Zay ny zavatra atao. Amena tany, ambolena vary any Bevoay. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe vahaolana tokoa ve ny amindrana ireto olona ireto any amin'ny faritra Anosy, ary tombotsoan'ny malagasy ve ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Ankoatr'izay dia tena avahan'ny olana eto Antananarivo tokoa ve ny fanatanterahana ity tetikasa ity sy ny fanotofana tanimbary. Eo amin'ny resaka hoe ny tanamasoandro ve amahany resaka embouteillage eto Antananarivo. Le izy zany tena marina mihitsy ny tena namako hoe vao maika eo an'elanelana Antananarivo sy ny tanamasoandro dia isy embouteillage be, satria isy fifamezivezena be eo. Ka tsy izay mihitsy ny vahaolana fa raha tena vonina marina amany embouteillage eto Antananarivo dia efa misy projet izay efa natao efa hatramin'ny ataoko tany amin'ny 30 taona lasa 20 taona lasa ny grande rocade sy ny petite rocade izay tsy mbola vita tanteraka. Misy amin'ny apahany amin'ny projet io le atsotsika hoe Mare Masay mahatonga any amin'ny boulevard de l'Europe. Tamin'ny andron'ny Flora Valomanana izy nanao an'iny. Tamin'ny andron'ny Flora Rajonary Mampianana indray dia nitohizany io projet io miala eo amin'ny Mare Masay makany amin'ny bypass tonga any amin'ny gare routière Fisandratana. Fa ao anatin'ny projet io dia misy ihany koa lalana avy eo amin'ny boulevard de l'Europe eo amin'ny Henri Fraise ihany koa mivoaka makaty amin'ny La Rotonde, mivoaka any amin'ny route nationale ihany koa. Dia mbola misy marobe zany ao ireo projet ireo aloha voalohany ny tokony tanterahana raha hoe tena tia many resaka embouteillage marina. Dia ankoatr'izay moa zany dia ny resaka hoe rehefa lalana 4 voies dia ao hijanona ho 4 voies. Ohatra hoe 67 hectares zao hitantsika tsara mandeha amin'ny boulevard de l'Europe, 4 voies izy miala aty amin'ny boulevard de l'Europe, limitra 67 lasa 2 voies sisa. Miaina satria lasa teritery le izy. Dia tsy maintsy misy zay le fandaminana amin'ny mpivarotra, fandaminana ny stationnement, zay zany tsy maintsy horaisina ny andraikitra mikasika an'izay. Zay ny tena many embouteillage fa tsy hoe anangana tanamasoandro dia mivaha ho azy le embouteillage ato Antananarivo. Tsy toko, tsy vaha mihitsy io. Tsara trany ny mampatsiahy fa isan'ny hiarany tsy fampitsakafo maneran-tany Madagasikara ary tsy mitsahatra mitombo ny fanafarambary izay ataon'ny firenetsika. Anarina ireo tarehimarika ireo ve ny ao Bevoay sa tokony fanampiana sy ny fanatsarana ny efa voajary no tokony ho ataon'ny fanjakana.